Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray sika tonga amin'izao tampany manaraka izao izay ahafahantsika miaraka manompo an'Andriamanitra eto amin'ny ity toerana ity. Ho anay mpanompon'Andriamanitra rehetra sy ireo mpidera izay manatrika anareo ankehitriny dia faly miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra amintsika rehetra. Ny teninay dia ny hoe izao fahatongavanao eto zao ane dia ho raisin'Andriamanitra ho zava-dehibe tokoa ka amaliny soanao mandritra ny andronao rehetra. Manana olana anao niditra teo dia tsofina rano ivoaka amin'ny vahaolana mahatretrika mihitsy ane ianao. Raha marary ianao mahita sy mandre amin'izao fotoana izao dia irarianay ary angatanay amin'Andriamanitra mba amin'izao maraina izao dia hitsahatra tanteraka ny loharanona aretina rehetra izay mety misy ao amin'ny vatanao. Ary ambonin'izany rehetra izany dia ianao sy ny ankonanao ane tsy misy ho latsaka na dia ny ray azy fa ho tanteraka aminao ilay tenin'Andriamanitra manao hoe minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Manaraka izany dia raisinay fahasoavana lehibe ampanetreteny ny fahafahana mifampizara amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Mino izay fa tsy alamaina izany ianao, tsy alamaina ianao ary ho tafapakany aminao tokoa ane ny herin'Andriamanitra izay ifampizarana eto amin'ity toerana ity, ny herin'Andriamanitra izay efa miaraka amintsika eto amin'ity toerana ity dia ho raisinao zany naiza naiza toerana misy ianao dia andray izany herin'Andriamanitra izany tokoa ane ianao. Koa ho fanomboantsika ny fiarahana manompo an'Andriamanitra, anomesantsika voninahitra ny tompontsika ilay mpanjaka ny mpanjaka tena tianao dia andetsika rehetra hiaraka hitsangana ary eo am-pitsanganantsika no anandratra vavaka ametrahantsika amam-bavaka ny fotoana rehetra izay hiarahantsika eto amin'ity toerana ity. Eto am-bavaka mba tsy alamaina ianao, eto am-bavaka mba ho tafapakany aminao tokoa ane ny fahasoavan'Andriamanitra. Vavaka isika tompoko. Raha eo misaotra anao zay, tsapanay fa tena tianay tokoa ianao. Menao fotoana zahay ankehitriny, mbola afaka manompo anao, mbola afaka mandre anao ary mbola afaka mandray fahasoavana avy aminao. Ka dia apetraka feno ampelantananao ity fotoana ity, iasanao sy ny herinao mamelanao hiasa malalaka eto amin'izao toerana izao zahay ankehitriny. Ka dia ataovy ny sitraponao, atao izay mahafaly anao Andriamanitra ho aminay mpanomponao tsararay avy izany. Misaotra Tompo fa reo fanaratsy izay mety mitondra fanengelenana, tsy fifatohana amin'ny anaran'i Jesosy titinay iarahanay mandroaka izany, tsy hanana anjara, tsy manan-kely amin'ny anaran'i Jesosy. Ahitsy miala amin'izao toerana izao, mandeha makany amin'ny elo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Voatany fotoana rehetra izay tanterana eto amin'izao anio izao ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen. Samy maka ny toerantsika tompoko. Ho fanohizantsika ny fiarahantsika manompo an'Andriamanitra dia ankasitrahantsika ireto mpidera izay efa mijoro manoloana antsika ireto. Andeha mba ho raisitsika ampitiavan-tanana aloha izy ireo ilazantsika aminy fa faly isika
miaraka manompo an'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo androany zany sa tsy zany ya ka izy ireo no hitarika atsika ao anatin'ny fiderana an'Andriamanitra izany ka ho atolotsika azy avy hatrany zany ao anatin'ny hira telo mifanesy avy hatrany dia hideran'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo sika eto amin'ity toeran'ity dia manompo mihitsy ianao aza vela hivezivezy any ambadika any fa fotoana voafetra ihany ny fotoana ananatsika afahantsika tena mandray izao fahasoavana izao dia aza vela isy ambony ho tavelany ivelany ihany mihitsy zany ny fosy ny saina ary ny fananao fa tena afatoy tanteraka amin'izao fanompona izao amenna da ho atsika Halleluja dia mbola fifaliana ho anay an-trano manamafy ny arahaba ho atsika tonga manompo an'Andriamanitra na ho atsika ho tokantrano manona ny fiadanan'Andriamanitra amintsika rehetra manona ny fahasoavan'Andriamanitra mihina fa faly ianao na tonga eto hanompo an'Andriamanitra androany sa tsy zany ve izy ny faly tonga eto androany hanompo an'Andriamanitra amena dia Jesosy koa aneho ny hafaliana amin'ny fiainanao manokana androany tena hoe tsika kristianina tena tokony faly indrindra amin'izao fanompontsika an'Andriamanitra izao raha misy ny fifaliana dia tokony avy amintsika kristianina sa tsy zany ve falytsika satria maninona faly fa voavonjy amena faly fa manana an' Jesosy faly fa miara-mandeha amin'i Jesosy ary faly ihany koa fa mbola afaka manompo an' Jesosy sa tsy zany ve ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny salamo fahazato ao andiny faharoa dia misy tenin'Andriamanitra manambara toy izay hoe manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiny amena ioby an' Jesosy tsika androany ho faly tsika amin'ny fananana an' Jesosy androany raha faly ianao dia andao tsika hitehaka amin'ny voninahitra an' Jesosy alleluia dia manasarao amin'ny anaran'i Jesosy tokoa andao tsika hitsangana aneho ny hafalitsika isahady fa hideran'i Jesosy amin'ny voninahitra anazy ka andao dera azy avy hatrany tompo Tukana yani na karena umananasi fanya wa mini au fanya miara kamini seso tukana yani na karena umananasi fanya wa mini au Fali,
Alleluia. Tatsika politeka ambe voninahitra an' Jesosy. Iravoravo sankalaza ao anazy ambe voninahitra anazy. Hoy aminao hoe raha misy zavatra tena irinao mbola sy tonga amin'ny fiainanao dia Jesosy marina amin'ny teniny hoe miravoravo amin'ny Jehovah dia omeny anao izay irino fonao. Androany dia omeny Jesosy anao izay irino fonao fa zao. Dia raha ho amin'ny fifaliana izy, dia raha ho amin'ny fihobiana izy, ary dia raha ho amin'ny fankalazan-dao antsika mbola dia rantsy sevetrany. Socha na ulira, tabua butizara. Era pura uniforme, rana tu, raiderana. Eni andiza, socha na ulira, tabua butizara. Era pura uniforme, rana tu, tabua butizara. Chai tera wanarira pavu abutiza era burabu ni fumira na tuku pavu abutiza shira no santa chai tera wanarira pavu abutiza era se sose Gioveni Antonina Gusa significali Numerize soare ni famute na lepe Sani Antonuzzi Uvemba fanta Gioveni Antonina Gusa significali Numerize soare ni famute na lepe Sani Antonuzzi Era burabu ni fumira na tuku Wabu abutiza Ira na santa chai Era wanarira wabu abutiza Era burabu ni fumira na tuku Wabu abutiza Ira na santa chai Era wanarira wabu abutiza Si fecha Burabu ya nani ala elula Ya dana na itwecha Ora sute soani ude utapa na yu Fifalina si fecha Burabu ya nani ala elula Ya dana na itwecha Era burabu ni Mirana tuku, wabu abutiza Mirana santa chai, era wanarira wabu abutiza Era burabu ni Mirana tuku, wabu abutiza Mirana santa chai, era wanarira wabu abutiza Nisy tonga eto androany ataovy tena tsy sampanao zany fifaliana miaraka amin'ny Jesosy zany. Zany fifaliana manompo an' Jesosy zany. Ary indrindra tokony ho faly anao satria
voavonjy ianao. Noho ny amin'ny Jesosy dia voavonjy ianao. Noho ny amin'ny Jesosy dia afaka ianao. Noho ny amin'ny Jesosy dia afaka hanositrana ianao. Ataovy tena tsampy anao hoe sambatra manana an' Jesosy. Ary androany koa dia ataovy tsampy anao hoe ianao io nge dia noharian'Andriamanitra mitovy aminy. Noharian'Andriamanitra tahaka azy ianao. Noho izany dia tokony faly. Tsy haiko izay toerana misy ianao amin'izao rasa fotoana izao a. Fa ny tiako tsampy anao dia izao hoe noharian'Andriamanitra mitovy azy ianao. Noharian'Andriamanitra tahaka azy ianao. Tokony faly ianao. Tokony ravy ianao. Androany dia teneny Jesosy io. Misaotra anao a Tompo noho ny afitiavanao ahy. Fa noharianao aho hitovy endrika aminao. Amen. Halleluja. Ao anatin'ny tirity dia latsaka aminao androany a. Mikasiky ny fanahy masina. Atsapanao fa tena zava-dehibe a. Nanamboaran'Andriamanitra anao. Halleluja. Mideranao zay Tompo. Halleluja. Deranay anao Jesosy. Tupu oyanga, matu niveluma
Mbola hitazontsika hatramin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra naiza naiza toerana iarahantsika mivavaka ahitantsika sy andrenesantsika izao fitombavaka izao dia raiso zava-dehibe ho anao ny fahafahanao manana tombonandrom-pahavelomana anatonana an'Andriamanitra. Amafiso eo anatren'Andriamanitra fa azy ianao, anompo azy ianao, mandra-piala amin'ny fofinainao, hiaraka amin'ny foana ianao, mandra-piavina eny amin'ny raha alanitra, dia hijoro azy ianao. Samy mivavaka isika, lazao amin'Andriamanitra fa miaraka amin'ny hatrany mahatsara anao. Lazao amin'Andriamanitra fa hiaraka amin'ny hatrany ianao ao anatin'izao vavaka izao. Atoloro an'Andriamanitra ny tenanao, atoloro an'Andriamanitra ny fiainanao, atoloro an'Andriamanitra ny mombanao rehetra. Tena tianao Jesosy, Jesosy ilay tsy mba manary anao, Jesosy ilay tsy mba mamela anao irery. Ny olona dia mety afaka hiala aminao, Jesosy tsy mba mandao anao. Andao hifamatotra amin'ny Jesosy isika, ampifamatora amin'ny Jesosy ny fiainanao, dia ho azo antoka ny ho avinao. Zany indrindra Jesosy, indreto izay manantona anao, mametraka ny fiainana ifeno eo ambany ny fiahinao, eo ambany elatrao. Raiso an-tanana Tompo, hevery manokana, dinio manokana, indrindra fa reto zanakao manatrika miaino ity fandarana sy fitombavaka ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny marary teo sotranonao, ny manana olana dia andray vaolana, kivokivy dia ahery, satria velona ny mpamorona anay, miasa ny mpamorona anay. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra, mankasitraka anao zay, misaotra anao zay, mankasitraka Tompo, hitoetra amin'ny fanamvavaka ianao. Raha marary ianao amin'izao fotoana izao, hivavaka ho anao fotoana hanasitrana ny Tompo anao zao. Ninona mety aretina, fanaitainana, fivitosana mety misy eo amin'ny vatanao. Mino androany fa ao anatin'izao vavaka ho ataoko zao, ho raisinao ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao ny faritra marary anao, ao amin'ny tenanao. Raha marary tenda ianao dia atao amin'ny tendanao, raha marary vavony ianao dia atao amin'ny faritry ny vavoninao. Naiza naiza faritra marary ianao, misy fanaitainana, misy aretina, lay Andriamanitra izay miaraka amintsika amin'izao fotoana izao dia Andriamanitra ny fanasitranana izy. Ary tsy no azominy zany fa nozaray zany, omeny atsika izany fahasoavana zany. Ary androany maraina dia afaka misitraka izany fahasoavana miaraka amin'ny fanasitranana zany ianao. Miaraka amin'izao vavaka ataoko izao, tonga dia hiala tanteraka, hitsana tanteraka zay rehetra loharanona aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao ora sy segondra izao, mandidy ny loharanona aretina rehetra ao, zay mitondra fampahoriana, fanaitainana, fivitosana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana, raiso zany, raiso zany. Foin Jesosy omenanao maimai-poana zany, raiso amin'ny anaran'i Jesosy.
Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Manana olana ianao manatitra izao fotoana izao ao anatin'ity vavaka izay atao androany ity. Ho tafapakany aminao ny fanasitranana, ho tafapakany aminao ny vahaolana, anokatra lalana ho anao Andriamanitra. Misy lalana azon'Andriamanitra sokafana ho an'ny fiainanao. Tsy miasa ianao, meny tompo asa tsara ianao. Tsisy fivelomana ianao, meny tompo fivelomana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izany indrindra no antony niatson'ny tompo anao amin'izao fotoana izao, mba hafahany mizara izany fahasoavana izany. Koa dia raiso ny vahaolana izay ho ataon'Andriamanitra, ho arotsak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana. Amin'ny anaran'i Jesosy, Tompo mamondrafo amin'ny fiangonana sy ny olona rehetra izay mahita sy mandre amin'izao fotoana izao ianao. Tsy miafina aminao ny adi-piainana izay atrehan'ny olona, tsy miafina aminao ny olana izay mahazo ny olona isa-tokantrano, isam-batan'olona. Mivavaka ao androany amin'ny mampanomponao ahy, mampididy izay rehetra fanakiviana, olana, ady, mampitanonika ny kristianina, didina izany, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Misy vahaolana ho anao, misy vahaolana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao Tompo fa voatany fiangonana sy ny olona rehetra, raisina ny fanasitranana, raisina ny vahaolana, ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahazo ny toerantsika Tompo. Amin'izao fotoana izao tsika dia anokana fotoana mba ahafahantsika rehetra mampiseho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Anokana fotoana mba ahafahantsika maneho fa olona tian'Andriamanitra no tonga eto amin'izao fotoana izao, manatrika an'izao fotoana izao. Ka dia ao anatin'ny hira fiderana izay ho ataon'ireto mpideran'Andriamanitra izay miaraka amintsika ireto no ahafahantsika manatanteraka izany, fanatitra izany. Amin'izao fotoana izao dia ataovy eny am-pelantananao izany. Ny fanomezana dia tsy didy sy lalàna, fa faneho-pitiavana ataon'ny kristianina rehetra amin'Andriamanitra. Ka ataovy arak'izany ny fatra asehoanao amin'Andriamanitra, ho fanehoanao fitiavana azy, dia ataovy arak'izay tena vokatry ny fonao, vokatry ny fanahinao mihitsy. Ary rehefa manome ianao dia izay tsara indrindra, mba ahafahan'Andriamanitra manome ny tsara indrindra ho anao, dia izay tsara indrindra izany omenan'Andriamanitra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Ataovy eny am-pelantanantsika aza ny fanatitra rehetra izay efa nivononantsika androany, fa ho atolotsika amin'Andriamanitra fa hivavaka zany ny tenako. Ao aorianan'izay dia hisy hira ahafahantsika manatanteraka izany. Raha io amin'ny anaranao Jesosy no ahafahana mivavaka, mitsodrano ny fiangonana rehetra, manoloana ny fanatitra izay iroson'ny fiangonana ankehitriny, dia manana teny fikasana ho amin'izany fanomezana izany ianao. Fa hoy ianao, fatra tsara sady ahitsana no atolotrao eo am-pofona tsiray avy. Fa hoy ianao, ho asiko teny mafy ny valala hoy ianao, tsy hanimba ny vokatrareo intsony izy, tsy handany ny fanananareo intsony izy, tsy handringana anareo intsony izy, ary hosokafanao ny varavaranlanitra, ho ampidininao le fitahiny manana ambiampy ho an'ny fiangonana. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy, nizaniza makatoanao sy ny teninao androany maraina, ahita fahagaganana izy amin'ity herinandro ity, ho asoavinao ane izy amin'ity herinandro ity, ho tahinao manokana ny fivelomana, ny fidiram-bola rehetra izay ataon'ny fiangonana. Ho voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
afaka mitsangana avy hatrany tompoko a manatanteraka ny fanatitra. Fifalina, cosa ci sono sì a tu intera nominare. Si attaccano, sama ciampani fana ceona. Si attaccano, fatela saru vidi l'oceano indiana camminare. Rosari si saruna pure una nana, nessuno mi senti ieri. Fifalina tutu, mena jauh saya, izin trenu ceskalu, si baba kami faliacha, te anara rocha tutu, mena jauh saya, izin trenu ceskalu, si baba kami faliacha. E andare a roccia tu. Fifalina, e fatunga iube non ti so anche la zona. Fifalina, cosa ci sono sì a tu intera nominare. Si attaccano, sama ciampani fana ceona. Si attaccano, fatela saru vidi l'oceano indiana camminare. Osare senza luna pure una nana, nessuno mi sembri ieri. Osare fame sera luna staccava tu, mi capi fanina tu. Mena jauh saya, izin trenu ceskalu. Si baba kani faliacha, te anara rocha tutu. Mena jauh saya, izin trenu ceskalu. Si baba kani faliacha, te anara rocha tutu. Izin trenu ceskalu, si baba kani faliacha, te andare a roccia tutu. Mena jauh saya, izin trenu ceskalu, si baba kani faliacha, te andare a roccia tutu. Mafimafy kokoa raha mbola misy mafy noho izay ho an'i Jesosy irery ihany. Dia misaotra ny tompontsika ny fahafahantsika nanome ho an'Andriamanitra tamin'izao maraina izao. Ary tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika amin'izao fotoana izao tsika andraisana ny sakafom-panahana ny tenin'Andriamanitra izany. Ankasitrahana ny mpidery izay nitondratsika tao anatin'izay fidirana mafinaritra tamin'ity androany ity izay. Ho fankasitrahantsika azy ireo dia
omentsika tehaka mafy fankasitrahana sy fanomezana voninahitra azy ireo izany. Raha mbola misy mafy noho zany dia ataovy mianina le tehaka. Mankasitraka ihany koa tsika ny mpidera rehetrarehetra izay tonga teto hatramin'ny maraina ary tsy niala nandritra n'izay ihany koa ireo mpitendry teknisianina rehetrarehetra metsika tehaka mafy be ihany koa izy ireo satria dia miezaka mampita ny feo ny sary any amin'ny tokantranontsika tsiray avy any izy ka mendrika ny fankasitrahana azy ireo izany. Ao anatin'izay tehaka mafy izay ihany koa no ahafahantsika manome plasy azy ireo azo ny toerany izany amin'izao fotoana izao. Dia raisitsika ho fahasoavana lehibe hatrany ny fotoana izay iarahana manompo an'Andriamanitra tahaka izao. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Manao hoe fa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Io tenin'Andriamanitra izay toriana, io tenin'Andriamanitra izay renesinao io dia ambarany soratra masina fa mitondra na ihany koa hoe miteraka aina. Ino moa ny atao hoe aina? Ny atao hoe aina dia fahavelomana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia miteraka fahavelomana. Zany hoe ninninona zany mety matimaty eo amin'ny fiainanao dia ho velomin'ny tenin'Andriamanitra izany. Afaka ho velona zany rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra. Zay ny voasoratra hoe aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo. Zany hoe tsy latsa-danja amin'izany koa zany ny nofontsika fa manana anjara betsaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia tonga amin'izany fotoana izany indrindra isika amin'izao fotoana izao amin'ity maraina ity. Ka dia hivavaka isika alohan'ny ahafahantsika mandray ny hafatr'Andriamanitra izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy faly zay satria hiteny aminay indray ianao. Naizanaiza toerana misy ary naizanaiza toerana andrenesana izao teninao zao dia inonay fa isy akony, isy akony tsara any amin'ny fiainan'ny olona ny teny izay hotoriana sy ambara eto amin'ity toeran'ity amin'izao anio izao ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra isika arak'izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 4:12 ny 7:20. Io tenin'Andriamanitra io dia mampitraka an'izay mitanondrika ary mampahery an'izay kivikivy rehetra. Everiko ary inoko fa naizanaiza na fotoana manahoana na fotoana manahoana andrenesanao amin'ity teny ity ka andraisanao azy dia isy akony any amin'ny fiainanao izany tenin'Andriamanitra izany. Izao no voasoratra ao manao hoe tsy amela nareo ho kamboty aho. Tsy amela nareo ho kamboty aho. Maninona tsara hoe azafady? Tsy amela nareo ho kamboty aho. Ny dikan'izany dia ny hoe tsy mamela antsika irery Andriamanitra. Naizanaiza alehanao ary zay tena mahafinaritra an'Andriamanitra. Zay toerana alehanao misy azy. Na ho aiza ianao, na ho aiza ianao dia any izy. Ny vadinao no mety isy fotoana tsy hita any amin'ny toerana anankiray andehananao, fa Andriamanitra kosa any amin'ny toerana rehetra izay alehanao dia any izy. Ary zao no mahafinaritra. Raha any izy any amin'izay toerana alehanao dia hoy izy manao hoe tsy amelanao irery aho, tsy amelanao kamboty aho,
Zany hoe raha misedra ady mafy ianao any amin'ny alehanao any, tsisy nizanizy fa mety ianao rery. Androany zany dia afaka matoky ianao fa tsy irery ianao, fa misy Andriamanitra miaraka aminao. Misy Andriamanitra miaraka aminao, zay milaza manao hoe tsy amela anareo ka amboty aho. Zany hoe amin'izao fahavelomanao zao, misy efa miteny manao hoe fa maninona ary aho mbola ataon'Andriamanitra velona. Zao ny fahoriana mahazo aho, zao ny fijaliana efa midona amin'ny fiainako amin'ny mianakavy, fa maninona ny mbola velomin'Andriamanitra. Dia maro miantso fahafatesana manao hoe aleko maty. Fandroany maraina dia milaza vaovao mahafaly aminao ny tompo. Ninona trangan-javatra, ninona fahasarotana mety atrehany fiainanao, dia tsy irery ianao, tsy irery ianao, ary tsy miady irery ianao, fa manana Andriamanitra mpiady mahery. Manana Andriamanitra manina hoe Andriamanitra mpiady mahery. Izany no hovoizitsika amin'izao fotoana izao, izany no hotsehivintsika amin'izao fotoana izao, satria indraindray dia adintsika fa isika kristianina io ane ka manana Andriamanitra mpiady mahery. Andriamanitra manina ho izy? Andriamanitra mpiady mahery. Zany hoe Andriamanitra vonina iady, fa tsy Andriamanitra mijerijery fotsiny. Ny Andriamanitra zay miaraka aminao, ny Andriamanitra zay nanoloranao ny fiainanao, dia Andriamanitra vonina iady. Ary tsy hoe iady ho azy, fa iady ho anao. Ahoana ny teniny? Zao ny lazay ny tenin'Andriamanitra, Exodosy 4:4. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe Jehova iady ho anareo. Jehova iady ho anareo. Jehova iady ho anareo. Halleluja. Iza hoe niady ho anareo? Jehova mpiady mahery iady ho anareo. Naiza naiza ary naady manahoana, naady manahoana, tsy manipoka zany tompoko, tsy matahotra zany, fa vonina hiditra ao anatin'ny sehatra zay misy anao rehetrarehetra. Ahoana ozy izy? Jehova iady ho anareo. Jehova iady ho anareo. Mbola mafisiny zany any amin'ny Romanina 5:30 dia hoy ny voasoratra manao hoe fa raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohatra antsika. Mbola manamafy sy manapirofo ny hoe Andriamanitra mpiady mahery. Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohatra antsika. Ary any amin'ny bokin'i Isaia izy dia mbola milaza an'izao teny izao. Isaia 3:7, ny 2:10. Dia mbola mazava ny lazainy. Inona ozy izy no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany? Zafady. Eny, hatramin'izany andro zany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, miasa aho, ary miasa aho. Ka iza no asakana izany? Le tena zava-dehibe dia ozy izy manao hoe tsy misy maharombaka. Zany hoe be dehibe zany no mikiasa, ary be dehibe zany manao ezaka andrombahana anao, andrombahana ny fiainanao, amitenanao, andravana ny fiainanao. Fa ozy ny tompo manome toko manao hoe satria izao Andriamanitra mpiady mahery dia tsy misy maharombaka izay. Tsy misy maharombaka. Dikana hoe tsy misy maharombaka dia hoe tsy misy maharesy. Tsy misy maharesy.
tsy misy mahapotika izay eo an-tanan'Andriamanitra. Fa maninona? Satria mpiady mahery izy. Indraindray dia adinitsika zany manoloana ny zava-misy, manoloana andreo trangan-javatra maro zay atrehatsika any am-piasana, any am-pianarana, eny an-tsena. Indraindray dia verivery ny zava-misy eny ny fieritreretantsika ary ny fisainatsika, fa isika dia manan'Andriamanitra mpiady mahery. Fa androany maraina dia atodik'Andriamanitra aminao, apatsehivina anao. Raha ohatra ka hadininao nandritra n'izay ela izay, dia apatsehivina anao androany maraina fa ianao io tsy mandeha irery fa manana Andriamanitra mpiady mahery. Haleluya. Dia hoy aho hoe izy io tsy mifidy mihitsy na aiza na aiza, tsy mifidy toerana hiadina ary tsy matahotra ninninina. Porofon'izany reto tranga izay holazaiko aminao manaraka ireto. Amin'ny bokin'ny Daniela zao dia miresaka. Daniela 7, manomboka amin'ny 17 dia ahitantsika fa Andriamanitra dia mipetraka ho Andriamanitra mpiady mahery. Ary porofony fa tsy matahotra izy, na mahamay ohatry ny ahoana, na mahamay ohatry ny ahoana. Ianao zay mety miteny hoe ny zavatra mahazo angy amin'izao ka tena mahamay fa lay Andriamanitra zay ambarako aminao, apatsehivina anao androany, tsy matahotra ny mahamay fa vonina ny ady foana zany, vonina ny ady foana zany. Ary raha ohatra ka resana ny hoe miady dia hoe ady tsisy fiafarana, fa ny ao amin'Andriamanitra tonga dia efa azo avy hatrany ny résultat. Vao mandeha ny ady tonga dia fantatra, tonga dia fantatra. Ahoana izy le Romanina 9 teo, tsy misy ary iza tsy misy matohatra azy. Zany hoe vao manomboka ny ady dia efa fantatra fa mpandresy zay miaraka aminy, mpandresy zay miaraka aminy, mpandresy zay miaraka aminy. Amen. Vakitsika amin'izay aza lay voalaza ao amin'ny bokin'ny Daniela 7. Daniela 7, andininy 17. Indro Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforma misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ao. Ary na dia tsy zany azy, aoko fantatro ry mpanjaka ao fa ny Andriamanitra ao tsy ho tomponay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao tsy hivavahanay. Dia feno fahatezerana Nebukadnezara ka niova ny tarehany tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia nasany nafanana impito mihoatra ny famana azy ny laforo. Ary zay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramila no nasainy namatotra Sadraka sy Mesaka ary Abednego hananimpy azy tao anaty lelafo mirehatra. Dia nafatotra ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny amin'ny any lobany sy ny akanjony, ary ny kapotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa, ka dia natsipy tao anaty laforo misy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mahamay indrindra ny laforo, dia maty ny lelafo ireny lehilahy izay nanimpy an'i Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary izy telo mirahalahy, Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia voatsipy ampatorana tao anaty laforo misy afo mirehatra. Dia talanjo Nebukadnezara mpanjaka, ary nitsangana faingana izy ka miteny tamin'ny mpanolotsainy hoe moatsy telona mifatotra va no natsipy tao anaty afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina zany ry mpanjaka ao. Ary hoy izy, koa indro aho mahita efada, koa indro aho mahita efada. Telo aneny na lefa tao to lasa efatra. Mitombo ampandehanana, mitombo ampandehanana, mitafika Andriamanitra, mitombo ampandehanana, miaramila n'Andriamanitra, mitombo ampandehanana, mipiadin'Andriamanitra.
Ko ankehitriny aho izy mahita efa datsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo. Eno tsara. Be dia be ny kristianina, be dia be ny olon'Andriamanitra tamin'ny androny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Fa izy telo amin'ny rahalahy no nanana toky tao anatiny. Fa izy telo amin'ny rahalahy no nanana finoana tao anatiny. Fa ninona mitranga tsy mba miala ilay mpiady mahery. Izy telo amin'ny rahalahy dia nanana an'izany toky izany. Ny olona rehetra dia natahotra ny fandrahonana. Ny olona rehetra raha vao nandeha ny fandrahonana resy. Fa izy telo amin'ny rahalahy nijoro niaraka tamin'ilay Andriamanitra mpiady mahery. Halleluja. Ary zay mbola say hijoro miaraka amin'io Andriamanitra mpiady mahery io dia ho ataon'Andriamanitra tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tsy ho resy zany ianao. Na dia misy olona nandray mandeha azy ho ampitomboana fanondroany, ho atao fanotelony. Mbola hitany fahavalo fa tsikivy ianao atao fanonefany. Mbola hitany fahavalo fa tsikivy ianao atao fanondiminy. Mbola hitany fahavalo fa tsikivy ianao fanoneniny. Mbola hitany fahavalo fa tsikivy ianao fanopitiny. Fa miaraka amin'izay fanopitiny izay midin'Andriamanitra, miaraka amin'izay herin'Andriamanitra ary azo antoka ny fandresena ataon'Andriamanitra ao anatin'izany. Halleluja. Halleluja. Nivoaka mpandresy izy telo amin'ny rahalahy. Tsy tamin'ny heriny, tsy tamin'ny fahaizany, tsy tamin'ny fahalalany, tsy tamin'ny diplôma nananany, fa no ilay Andriamanitra mpiady mahery. Manana olana ianao, manana ady ianao, manana problema ianao, miezaka ianao, mba nataonao izay azonanao tao, fa androany aho miantso anao. Manomboka mitody amin'izay, manomboka miverena amin'izay ao amin'ilay Andriamanitra mpiady mahery dia ho hitanao ny heriny, ho tsapanao ny heriny ary ho ataony tanteraka eo amin'ny fiainanao, ho asehony tanteraka eo amin'ny fiainanao, fa Andriamanitra mpiady mahery izy. Halleluja. 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 Amen. Andriamanitra mpiady mahery izy. Izany no Andriamanitra nanoloranao ny fiainanao. So dia tsy fantatrao zany. So dia adininao zany. Fa androany ampatsahivina antsika rehetrarehetra. Aza mitanondrika, aza miravoravo tanana, na manahoana trangan-javatra misy eo amin'ny fiainanao, aza miravoravo tanana. Fa mbola ao Andriamanitra. Mbola misy Andriamanitra. Ary zay rehetra resy lahatra fa mbola misy Andriamanitra dia izany fandresen-dahatra anananao zany ho ampian'Andriamanitra ny heriny ary amoakanao ho any amin'ny fandresena miezinezina izany. Halleluja. Tsy Sadraka sy Mesaka ary Abednego ihany no nisitraka izany fahatsaran'Andriamanitra izany, fa misy tantara anankiray ao anatin'ny Baiboly izay tena mba nampahery ihany koa ary tiako mba hifampizarana amintsika rehetra amin'ity maraina ity. Dia tsy inona izany fa ny tantara izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Estera toko 5. Ny Estera toko 5 manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 14. Dia tohizantsika ny Estera toko 9 andininy 1 ka hatramin'ny 13. Zany hoe lavalava kely ilay izy, fa tsy maninona fa ho vakitsika hatramin'ny farany mihitsy mba ahazahoanao tsara ny fandehan'ny tantara. Amen na? Estera toko 5 manomboka amin'ny 12. Ary koa iamana, he Estera vadin'ny mpanjaka azy, tsy naka olona hafa-tsy zao ihany, hiaraka amin'ny mpanjaka ao amin'ny fanasana izay fanamboariny. Fa nasainy hiaraka amin'ny mpanjaka koa ao rampitso. Nefa na dia izany azy, na dia izany rehetra izany azy, dia tsy mbola mahafa-po ahy ihany raha mbola mahita ny Mordekay jiosy mipetraka eo am-bavadin'ny mpanjaka aho.
dia hoy zaresy vadiny sy ny sakaizany rehetra taminy aoka hanaovana hazo 50 hakio sy ny aviny. Ary maraina dia lazao amin'ny mpanjaka mba antona eo Mordekay fa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny hafaliana any amin'ny fanasana ianao. Ary sitraky Hamana zany zavatra zany dia nampanao lay hazo izy. Ary tamin'ny alina iny tsy nahita toromaso ny mpanjaka ka napaka ny boky fitadidiana ny tantara. Ary novakiana teo anatreny mpanjaka zany ka indro voasoratra fa Mordekay no niapangany Bigitana sy Taresy, roa lahy isan'ny tsindrano lany mpanjaka. Dia ireo mpiambina teo ambaravarana izay nitady hamono any Aserosy mpanjaka. Ary ny mpanjaka inona mono soa sy fisandratana sy voninahitra mba efa nomena ny Mordekay noho zany zavatra zany. Fa hoy ny zatovy mpanjaka izay nanompo azy tsy mbola nisy nomena azy. Ary ny mpanjaka iza no akianjao. Ary Hamana kosa no efa sendra tonga tao akianja ivelan'ny tranompanjaka tamin'izay iteny amin'ny mpanjaka ny amin'ny hanatonana ny Mordekay amin'ilay hazo efa natsangany hanatonana azy. Ka hoy ny zatovy ny mpanjaka taminy, indro Hamana no mitsangana ao kianja. Ary ny mpanjaka asaovy miditra. Dia niditra Hamana ka hoy ny mpanjaka taminy, inona no mendrika hatao amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka omemboninahitra. Ary Hamana nanao anakapo hoe, koa izay indray mo no tia ny mpanjaka omemboninahitra afa-tsy zao. Ka dia hoy Hamana tamin'ny mpanjaka, ny amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka omemboninahitra aoka ao alaina ny akanjo fiandrianana. Efa ny akanjon'ny mpanjaka ary soavaly zay efa nitengenan'ny mpanjaka sady voa isatrom-boninahitra ny lohany. Dia aoka zany fitafiana soavaly zany no atolotra eo an-tanany anankiray zay efa malaza, izay anankiray zay malaza indrindra amin'ny mpanapaka voatendry ny mpanjaka. Ary aoka zay lehilahy tia ny mpanjaka omemboninahitra no ampiakanjony zany ka ampitengenana ny soavaly dia hoentina eny akalalana eto an-tanàna. Ary aoka isy antso eo aloha hoe izao no atao amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka omemboninahitra. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Hamana, vangana ary alao le akanjo sy ny soavaly arak'izay voalazanao ka dia ataovy arak'izany amin'ny Mordekay. Ataovy arak'izany amin'ny Mordekay izay mipetraka mba avady amin'ny mpanjaka, aza sy nalatsaka izay rehetra nolazainao. Dia nalainy Hamana ny akanjo sy ny soavaly ka nampiakanjo an'ny Mordekay indray izy. Ary dia nampitaingina azy tamin'ny soavaly. Dia nitondra azy hoe ny ankalalana teo an-tanana ka niantso teo aloha hoe izao no atao amin'izay lehilahy tian'Andriamanitra, tia ny mpanjaka omemboninahitra. Aloha-jantsika hatreo ny amin'iny. Aleloia. Azonao tsara le tantara, lavalava le izy, fa noezahana novakiana mihitsy mba hampazava tsara hoe inona le zava-misy. Zao le zava-misy ho an'izay mbola tsy nahazo tsara. Mordekay dia noraisin'ny Hamana ho fahavalo. Iza moa Mordekay? Mordekay dia lehilahy n'Andriamanitra. Mordekay dia mpanompon'Andriamanitra tahaka anao. Ary mahagaga fa le manompo an'Andriamanitra lasa sy tian'ny olona. Mordekay dia halan'ny Hamana fa manompo an'Andriamanitra, manana Andriamanitra mpiady mahery. Ary Mordekay dia resy lahatra ary niny tao amin'ny fanahany manontolo fa manana Andriamanitra mpiady mahery izy. Tsy natahotra ny fandrahonana, tsy natahotra zay fampitahorana rehetra natao tamin'izy. Ary tamin'ity ndray mandeha ty tsy fampitahorana fa zavatra efa hiantra mihitsy, fahafatesana hiantra rapitso. Zany hoe ny fahavalo androany nanao hazo lava 10 metatra ny alavany hanatonana ny Mordekay. Fa tao anatin'iny alina iny, tao anatin'iny alina iny
Ny olona mieritreritra fa rapitso ny vonoina, fa Andriamanitra mieritreritra hoe androany alina ho vonjena. Halleluja. Halleluja. Ny olona mieritreritra hoe rapitso vonoina, fa Andriamanitra mieritreritra hoe androany vonjena. Ary tsy hoe eritreritra fotsiny an'Andriamanitra, fa tonga dia action avy hatrany, tonga dia tanterahany avy hatrany, niady avy hatrany Andriamanitra, nietsy avy hatrany Andriamanitra tao anatin'iny alina iny. Nataony tsy nahita tory ny mpanjaka. Nataony tsy nahita tory ny mpanjaka. Ary tsy vitany tsy nahita tory dia nivandravandra teo. Fa nasainy aniso ny mpanompon'Andriamanitra. Azafady kely ny mpanompo vakio kely hoe ary nagaga fa tamin'ity ndray mandeha ity tonga dia nifanojo tao amin'ilay lehilahy vonoina rapitso ny tantara. Fa nahoana loatra re? Fa inona loatra ny anton'izany? Satria Andriamanitra tsy mba mandao. Fantatr'Andriamanitra na ny segondranao azy, minitranao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ary zany no ilazany fa tsisy maharombaka zany, tsy misy maharombaka izany. Iamana mbola nieritreritra ary tena falifaly hoe zay tsika vao tena ifalifaly sy ravoravo, ary rehefa maty Mordekay zay vao tena handihy. Fa zao ny ambarako amintsika, zao ny lazay ny tenin'Andriamanitra aminao. Mordekay tsy mba nanao risoriso tany amin'ny mpanjaka hoe izy are mba olo-pantatra, ry havako, rahalahy sy anabavy, ray aman-dreny, zay mandray zao tenin'Andriamanitra zao, na dia tsy mahalala nizaniza azy ianao, kanefa mifamatotra tsara amin'ilay Andriamanitra mpiady mahery, tsy maintsy tafita ny anaranao. Na dia tsy mahalala nizaniza azy ianao, ary na dia tsy mahafantatra na inona azy ianao, kanefa mbola resy lahatra sy mino fa io Andriamanitra mpiady mahery io mbola vonona hiaraka aminao, ary tena miaraka aminao, azo antoka ny fiafaran'ny fiainanao tsy resy zany fa mpandresy. Halleluja. Amen. Tsy Mordekay tompoko ny nanao ezaka tamin'ny fotoana io. Efa hen'ny Mordekay ene ny tantara rehetrarehetra, efa hen'ny Mordekay ene ny vaovao rehetrarehetra, fa rapitso izy no vonone. Fa izy nijanona foana ho matoky. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy. Fa tao anatin'izany nanao lalan'Andriamanitra. Ary ny lalana ataon'Andriamanitra tsy mba lalana ambanin'ny tany, fa lalana ambonin'ny tany. Raha lalana ambanin'ny tany man tsisy riavana dia tsisy mahita. Fa ny an'Andriamanitra rehefa manao zavatra dia manao zavatra ho hitan'izao rehetra izao. Zany hoe eno tsara, ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy zavatra miafokafona, fa zavatra ho hitan'ny olona rehetra. Hoe ianao io kely ny andohanao, fa lehibe ny hafaranao. Tsy zavatra miafokafona zany, fa ho hitan'ny maso rehetra, ho reny ny sofina rehetra. Andriamanitra rehefa tena hiady zay izy, mahagaga ny fomba fiadin'Andriamanitra. Tahaka an'ireo tranga izay nivakitsika teo reo, mahagaga ane zany, tena mahagaga zany. Satria lay fahavalo efa namin'nofinofo hoe alohany amin'noko an'i Mordekay hanatonako azy eo amin'ny hazo lava, dia ataoko miogaoga sy miteniteny eo aloha eo izy manao hoe izao tompoko no atao amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka homem-boninahitra. Zany hoe mitao anatin'ny sainy dia i Mordekay no anao
fitabatabana eo alohan'ny soavaly, iteniteny eo alohan'ny soavaly, manao hoe tahaka izao no atao amin'izay lehilahy omen'Andriamanitra voninahitra. Ary rehefa vita zany asany dia ho vonoko amin'izay io fa mivadika ny tantara. Ianao tonga eto androany, mbola afaka mino ve ianao fa mbola hivadika izao tantara izao? Inona ny tantara misy amin'izao vanim-potoana izao? Mafy ny fiainana. Inona ny tantara misy amin'izao vanim-potoana izao? Sahirana. Inona ny tantara misy amin'izao vanim-potoana izao? Tsy hita intsony izay ale, tsy hita intsony izay atao, fa hitsimbadika ny tantara. Hitsimbadika ny tantara, hitsimbadika ny tantara. Ary ny atsimbadika ny tantara tsy ianao, tsy ezaka ataontsika manokana, tsy fahalalantsika manokana, fa izy Andriamanitra mpiady mahery mihitsy no hidina. Halleluja! Izy mihitsy no hidina hanao ny asa, anatanteraka ny asa mba ho fanomezana voninahitra antsika. Niova ny tantara satria Mordekay indray teo ambonin'ny soavaly ary nanao ny akanjon'ny mpanjaka. Fa lay lehilahy, lay fahavalo no niantso azy teo aloha manao hoe tsy haiko na sady nitomany angamba izy. Tena tahaka izao kely olona nanaova mpanjaka izay tena meno voninahitra. Mety tsy tena tamin'ny fony rehetra intsony. Satria fahavalo no nisandratra fa izy lasa nihetry. Hitanao zany, ohatr'izany ny fitsibadian'ny tantara rehefa tena miaraka amin'ilay Andriamanitra mpiady mahery isika. Fa izay manao ratsy ianao, izay mitady amosavy ianao, dia izy indray mivoto aloha ny tongony. Mitsimbadika ny tantara. Asinanao mba ho alaim-baraka, asinanao mba ho esoana. Fa Andriamanitra indray dia efa miteny manao hoe tsy mamela anareo ho kamboty za. Tsy mamela, tsy avelany. Misy ny miezaka, misitona mba hahatonga anao irery. Fa Andriamanitra miteny tsy avelako, tsy ekeko. Fa naizanaiza misy azy, ninona ho ataony dia zanako izy. Izao no ia azy, zanako izy, izao no hevitra azy. Fihevitr'Andriamanitra aminao hafa mihitsy. Ny fihevitr'olona aminao hafa, fa ny fihevitr'Andriamanitra aminao hafa mihitsy. Halleluja! Halleluja! Manana inona hoe sika? Manana Andriamanitra mpiady mahery. Teka mafy be ho azy ianao fa tsara izy. Mba te anontany androany hoe iza amintsika androany manaty, mandre izao afatra sy tenin'Andriamanitra izao no mba mangetaeta isitraka izany fahasoavana lehibe ataon'Andriamanitra izany. Wow! Isika rehetra ve ho tanteraka amintsika ane izany, ho ataon'Andriamanitra aminao ane izany. Halleluja! Kanefa na izany na tsy izany, Andriamanitra dia manana ny tondrozotra izay apetrany eo anoloan'ny olona tiany anehoana fahasoavana. Ka hovakina amintsika izany tondrozotran'Andriamanitra izany hoe inona no tondrozotran'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka sy miseho amintsika amin'ny mampiady mahery azy. Ary mba ahafahantsika zanany misitaka izany fahasoavana lehibe avy amin'ilay Andriamanitra mpiady mahery izany. Amen. Ahoana izy ny ten'Andriamanitra? Zao no lazainy. Ao amin'ny Korintianina 1:9, ny 9:3 dia misy zao teny zao manao hoe koa raha misy tia an'Andriamanitra dia izy no fantany. Raha misy tia an'Andriamanitra
dia izy no fantany. Zany hoe Andriamanitra zany eto dia mametaka tsara mihitsy ny hoe tsy tahaka izay fisainan'ny olona, fieritreretan'ny olona no ho tanteraka, fa manana ny heviny manokana Andriamanitra manoloana ny olona anankiray izay tiany asoavana. Dia izao no hevitr'Andriamanitra, ary fanapaka-hevitra ndraisiny hoe nizanizy na manahoana volon-koditra ananany, na manahoana firazanana misy azy, fa rehefa tia izy ho fantatro manokana ny atao azy, ho fantatro manokana izay olo izay. Ary engane androany mba hisy olona anankiray eto ho fantatr'Andriamanitra manokana. Dia izay rehefa naninona natao anankiray, za nahita fa tamin'ny fotoanandro dia tsy Bartimeo rery tompoko no jamba, kanefa dia i Bartimeo no avahan'Andriamanitra. Za nahita fa tsy lehilahy antsoina hoe Zakaiosy rery no mpanota, kanefa tao anatin'ny olona marobe, dia izany lehilahy izany rery no nidiran'i Jesosy an-trano. Izany hoe manavaka Andriamanitra. Ary androany dia mangataka aho mba hisy olona ho avahan'Andriamanitra amin'izao maraina izao, mba hisy olona ho avahan'Andriamanitra, ka hidinan'Andriamanitra anehoany ny heriny. Andriamanitra nge te aneho ny heriny, ny devoly amin'izao fotoana izao misetrasetra maneho ny heriny, fa na dia misetrasetra aza ny devoly dia izao ny ambarako aminao ekipa efa resy midevoly. Manina tsara hoe ekipa efa resy midevoly, nanomboka avy any an-danitra. Apokalipsy 12:20, andininy 7, nanomboka tany an-danitra resy izy, nazera teto ambonin'ny tany, mbola resy izy. Ahoana nafako miteny fa rehefa nazera teto ambonin'ny tany dia mbola resy izy? Ny Baiboly no milaza an'izany. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Lioka 40, andininy 17, andininy 7. Halleluja, amen. Mieko anareo izy ny fahefana hoentinareo, tsy hoe miady. Fa ahoana ozy? Ahoana voasoratra? Hoentina mandresy. Zany hoe vao manomboka miara-miady amin'Andriamanitra ianao dia efa fantatra avy hatrany fa zany ingenao zany inge isika Alleluja. Ekipany rehefa mandeha reny lalao baolina ireny dia efa tonga dia efa misy na tsy mpanao baolina azy dia tonga dia mahay resy ry an'ireo, satria nahoana le anankiray tena mahay be mihitsy, le anankiray efa mpandresy foana. Jesosy no anarany, mpandresy foana zany, tsy mety resy zany. Halleluja. Azy rehetrarehetra ekipan'izany dia ekipany. Halleluja. Anisan'izany ny tenako izay mijoro aminao eto zao, ekipan'izany mpandresy zany atompoko. Halleluja. Betsaka ny ady, betsaka ny olana, betsaka ny sedra izay efa nandalo, fa mandraky teny androany mbola mpandresy foana. Tao anatin'ireny cyclone be ireny zao nenay fiangonana 4 ny anjera. Fa ampisehoan'Andriamanitra mampiady mahery azy izy amin'ity indray mandeha ity. Ary zay dia ino sy manantena an'izany. Fiangonana 4, trano fiangonana 4 ny anjera. Fa za matoky manoloana ny fiandreketana ny asan'Andriamanitra dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Efa nomena anareo ny fahefana hoentina mandresy. Ny fandresena tompoko zany
efa tena tsy grady miaraka amintsika foana io. Dikan'izany dia ny hoe raha miatikady ianao, miatika olana ianao, ampidirinao fotsiny ianao. Ary tsy maintsy ampidirinao satria raha tsy miady ianao tsy afaka hiteny hoe. Zany hoe na tonga ny hoady eo amin'ny fiainanao io zany tena nampidirinao mihitsy ianao. Andriamanitra mihitsy nampiditra anao ao. Ny antony dia zao, satria te haneho ny heriny Andriamanitra, te haneho ny voninahiny Andriamanitra. Dia maninona? Mba nampidirina kely ao ianao. Fa tonga ny fotoana androany ilazana aminao fa hivoaka ao ianao, mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Amen. Zany saty zany e. Izany saty zany e. Amen. Faranako ny tenin'Andriamanitra. Mafana be ny foko. Dia tsika hitako mafana be mihitsy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:17 dia zao ny teniny manao hoe: fa raha mitoetra ao anatinareo ny teniko izy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Vonin'Andriamanitra hanome anao izay rehetra ilainao. Fa ny zavatra takiny dia ny hoe voalohany aoka isika iray amin'Andriamanitra, na hoe hifamatotra tsara, aza atao kinanga, aza atao vazivazy ny fanompona na ny firaisana amin'Andriamanitra. Mifamatora tsara amin'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy ho ataony resy zany ianao, fa efa voahomana ho anao hatrany ny fandresena. Ary hoy izy teny am-piandohana manao hoe: tsy amelanareo ho kamboty aho. Iara hitsangantsika hisaotra an'Andriamanitra. Ny dera, ny laza, ny voninahitra tonga dia atolotra ianao. Mankasitraka ny amin'ny teny izay nomenao tamin'ity androany maraina ity. Iverinay ary inonay fa soavana lehibe ho anay ny fahafahana nandray izany hafatra izany tamin'ity anio ity. Ka dia ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra, fiadanana kosa ho ataonao ho amin'ny fiangonana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahazo ny toerantsika tompoko. Halleluja. Halleluja. Amen. Zava-dehibe ny fahatongavanao androany. Fa za miteny aminao aza mba manao tahaka an'le ranabavy anankiray hitako zay. Rehefa niteneniko izy, nanana olana lehibe izy, dia tonga izy nivavaka. Ary nampahafantariko azy mihitsy hoe ninona nge olananao vitan'io Andriamanitra zay resako aminao io hoe. Marina ve zany paster? Marina ho azy zany, tonga tokoa izy nivavaka. Nivaly olana. Ela be izy tsy tonga mivavaka. Inona ny antony? Dia efa hitako teny etsena izy, fa hoana ranabavy tsy tonga mihitsy ianao, mbola miandry olana manaraka andray aho izy. Ka paster ozy izy niteny hoe mpiady mahery Andriamanitra. Dia raha vao tsisy olana zany hoentiko any aminy, inona moa zany nandeako any ozy izy? Ry havana, aza mba manao tahaka an'izay ranabavy zay ianao. Tahiny ianao mandrosoa trano. Mbola natsofoka ao anatin'ny ady ianao mandrosoa trano. Mifamatora tsara foana amin'Andriamanitra, fa tsy maty antoka ianao raha miray amin'Andriamanitra mandritra ny androm-piainanao rehetra izany. Halleluja. Halleluja. Amen. Ya, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Angatantsika aloha reto mpidera ireto. Mba anao hira anankiray mahafinaritra be ho fean'izany tenin'Andriamanitra zany zay norenesika teo. Amen. Yeah.
tera eo no anoranay ona feno fisaoranay Babe, saudeira não. 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 Eu de Jantina e me sieremos vai Babe, saudeira não. 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 Baba! Ei, sabe o que era nossa salteira? Como é que é? Zamy makantoerantsika anokana fotoana foisika ampiaratsika ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra andraisika teo hoe efa nomeko anareo izy ny fahefana. Ary le fahefana nomeny tompo fahefana hoentina mandresy. Zany hoe androany zany dia azo antoka fa misy devoly resy ary misy zanak'Andriamanitra mpandresy. Ka ho fanatanterantsika izany matoma tsy nomeny Jesosy le fahefana dia ilaina le izy ampiasaina. Ampiasa fahefana ao anatin'ny fotoana fohy sekondra vitsy fa azo antoka raha tena hifantoka tsara ianao ao anatin'ity sekondra vitsy ity dia ampitsimbadika mitantara rehetra eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Akipio ary masonofitsika dia manomboka saintsaino hoe miaraka aminao lay Andriamanitra
mpiady mahery. Raha nohatra sy andresy ny fahavalo ianao dia tsy miady amin'ny herin'ny tenanao fa miady araka ny fahefana nomeny ny tompo anao. Amin'ny maha-Panompon'Andriamanitra dia resy lahatra ary tsapako izany tamin'ny toerana rehetra izay nanirahan'Andriamanitra. Fa tao anatin'ny vavaka fanafahana izay natao dia maro no nijoro vavolombelona fa niova ny fiainany. Androany mampirisika anao ninona mety fiseho an'ilay fanahy ratsy fomba ivoahany ialany aminao, tsy olan'izany, tsy mahamenatra zany. Ny ataony devoly afa-baraka ary zany ny tena mahamenatra. Fa raha izy mivoaka androany zay fomba fivoahany ihany tsisy mahamenatra zany. Avelantsika andeha izy sokafo ny varavarana rehetra ahafahany miala. Fa vao nanomboka ity fotoana ity dia efa tao am-pon'Andriamanitra ny hanafaka anao. Ary tonga izy amin'izao fotoana izao anatanteraka izany fanafana izany isika. Ninona mety famatorana, ninona mety fangejana, ninona asany maizina, sakana, ataony satana eo amin'ny fiainanao, izao no ora sy segondra ialan'izany eo amin'ny fiainanao. Aoka hifantoka tsara ianao fa ao anatin'ity fotoana fohy ity dia isy trangan-javatra mahagaga. Ary tsisy fanahy ratsy ajanona zany eto na dia ny ray segondra azy. Tsy maintsy miova ny tantaranao alohan'ny ivoan'ny tantaranao anefa tsy maintsy mivoaka io fanahy ratsy izay nanapotika ny fiainanao io. Io no mahatonga anao tsy afatrosy, io no mahatonga anao tsy afabela. Raha mbola ho tehirizinao ao io dia ho resy foana ianao. Fa raha velanao androany sokatra ny varavarana rehetra, hiala izy. Ilamina amin'izay ny tokantranonao, ilamina amin'izay ny ankonanao, ilamina amin'izay ny fivelomanao. Ko amin'izao fotoana izao omeo lalana izy andeha amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa tsisy mijanona, mandeha daholy izy, mivaka rehefa naratsy mampahory, mangeja fiainana, mampijaly, mangalatra fiadanana, mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao mitondra fahasahiranana, mitondra fahantrana, mitondra trosy, miala, mivoaka. Ianao mahatonga ny fiainana tsy mety tafavoaka io, miala tao ianao. Hey! Voa! Ampy izay nampahorinao azy zay, ampy izay nanjakazakanao tao zay. Tonga ny fotoana, tsy maintsy andehananao, tsy maintsy ialanao. Misaraka amin'ny vehivavy io ianao, misaraka amin'ny lehilahy io ianao, misaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala, mivoaka, miala. Lasa hoetiny etakely, hoetiny miaramila, lasa makany amin'ny eloany. Resy tositra ianareo androany. Ianao manimba ny fiaina amin'ny tanora, voatao ianao. Hey! Voa! Miala, anaran'i Jesosy. Rehefa na tsy mahatafavoaka, rehefa na mpanala baraka, mpanimba fiainana, mivoa ianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa ianareo. Mialo amin'ny fiainan'ny olona, mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Halleluja. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Ho anao izay tonga teto mety tsy dia natsapy ninona ianao ohatra, fa ody any an-trano ianao dia fanahy ratsy maro no hivoaka.
Ary dia mampahery aho hoe tohizo ny fanafahana. Fa ny fanafahana ihany ny vahaolana ny amin'izao fiainana izao. Rehefa mitojo amin'ny fanafahana ianao, araka ny fahefana izay nomeny ny tompo antsika, azo antoka fa hiova ny tantara rehetra eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka ho anareo izay manana tokantrano tsy milamina rehetra ao. Tonga eto amin'ity toeran'ity androany. Ilay Andriamanitra mpiady mahery, raisinao manomboka eto androany ity, dia hiaraka aminao ka handamina ny tokantrano rehetra. Ninona tsy milamina amin'ny fiainanao, dia ilay Andriamanitra mpiady mahery hanomboka eto an-tsehatra, handamina ny zavatra rehetra. Ary tsofoka rano isy fiadanana ny ao amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao, ary indrindra fa ny ankonanao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Teka mafy be ho an'i Jesosy. Ataovy teka mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Amen. Iza amintsika tonga eto androany mino fa Andriamanitra mpiady mahery no hiaraka aminao ody any an-trano. Zao sokafo daholo ny poketra antsika, fa apidina vola Andriamanitra. Eno tsara. Tamin'ny taona 2010, dia ity ray aman-drenitsika ity nitory-teny tany Ampasanimalo. Dia izao ny teniny, raiso daholo ny poketranareo dia sokafo tahaka zao ataoko an'io zao. Zay moa zany lehilahy tsy manana poketra, dia nataoko tato am-paosy ny tanako. Fa izaho miteny aminao zao androany io, tamin'izany fotoana izany no tahian'Andriamanitra arabola. Tsy hoe rehefa tonga tany an-trano fa vao vita ilay vavaka nataon'ny ray aman-dreny, za le niala tany an-trano tsy nanam-bola, sahirana, na ny fanatitra aza tamin'izany, tena sahirana. Fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fa nanana vola maromaro ihany, tsy ho lazaiko aminao nisany. Taratasy maromaro. Gaga ianao hoe avy aiza zany? Iza ny nandefa an'izany tao? Ilay tsodrano nataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Ka zay rehetra mino dia handray izy. Zay rehetra mino dia handray izy. Alleluia. Tsy hoe mba te hampanao an'izany aminao fotsiny fa za vavolombelona efa nandray an'izany. Voasokafanao ny poketranao, miaraka amin'ny finoana fa mahery Andriamanitra, mpiady mahery Andriamanitra. Ao anatin'ny vavaka ao ataoko dia hanomboka anao lalan'Andriamanitra. Raha eto manko misy vola maniditsidina avy any, betsaka amintsika no torana. Ary izay no ampianarana ny olona amin'ny finoana mba hiomana. Satria raha ody any an-trano tokoa azy ianao, misy gona be mibana ny varavaranao, sokafanao le izy, vola ray gony. Fa izao, ho an'izay rehetra tsy niomana tamin'izany, atahorana le vola hitany eo vidianana lamba-paty. Fa ho an'izay efa niomana, dia handray ny tanany, hihinana ny vavany, hiaina amin'izany fitahian'Andriamanitra izany izy. Halleluja! Halleluja! Amen! Tsy mino ange ny olona riavany raha mba tantaraiko sy hijoroko vavolombelona hoe navitany mariaziko ane riavana ka dia tsy ampy 3 alina 7 arivo sy 4 alina.
Dia izy ianao inona? Sokafo tsara e. Tamin'ny andron'ny Geralda 470 natao mariazy nay mivady. Vavaka ao lepoketra fa za matahotra aloha fa Alléluia. Za matahotra. Fa mba hampatevitevina ny finoanao andray no antony hijoroako vavolombelona. Tamin'ny andron'ny Geralda tamin'ny taona 470 dia natao mariazy zahay. Dia izaho zao tamin'izany fotoana izany nisy asa nataoko. Dia mba nanomana tany amin'ny caisse d'épargne 3 alina vola voamanako tany. Dia zao le 3 alina mba nieritreretiko hoe rehefa vita ny rahanay dia hividianana le salon gasy be tamin'izany 3 alina mahazo tamin'izany. Menamena be zay izy. Dia hoy izy ahako rehefa vita ny raharaha dia alaiko io zany hoe tsisy mahalala io fa volako manokana. Fa tamin'ny fivorian'ny fianakaviana satria ny fianakaviananay ry tonton sy ry tantiny olona ambony teto amin'ny firenena daholo eny. Lehibean'ny hôpitaly teo be felan-tanana ny sasany. Lehibean'ny miaramila tetsy aniny ty soaniarahana ny sasany. Zany daholo anadamy mamanay rahavaviny sisy zany. Dia rehefa nivoriany raha fianakavian'ireo hoe atao raharaha ny zanakareo falifaly ery zareo. Hay tena tsara kosa zany. Zay ny anao an'izao, zay ny anao an'izao, zay ny anao an'izao. Samy milaza zay tiany lazaina atao daholo ny rehetrarehetra. Dia zany rehefa nandinika dia tsisy ninona ho mangotsony afa-tsy ny peratra sy ny akanjona mivady dia ny gâteau. Fa ny rehetrarehetra vita efa milamina. Kanjo ary kanjo. Satria herinandro mialoha dia nitety an'ireo fianakaviana hoe andeha tsena amin'izao. Dia akan'ilay lazainareo fa ho ataonareo hoe zany ianao ny vorontsiloza, zany ianao n'izao, ka akan'ilay fandraisana anjara. Dia zao ny valiteny azoko tany mifona amin'ilay fomba fiteny satria azoko tany amin'ny dahatonay mihitsy le hoe fa ela ve adaly tanymena ve irehatra. Fa tsy hitalanga ty Geralda ity. Satria tamin'izany dia niakatra avy efatreny ny vidim-piainana. Movidim-painana 200 lasa 700. Niakatra avy efatreny zany hoe raha ohatra zany ka natao zany ny compte raha ohatra ka atao hoe 5 millions zany lanina dia atao fois 4 zany. Niakatra avy efatreny ny vola tsy maintsy avoaka. Nefa dia ny fianakaviana rehetrarehetra niala daholo ary tsisy netinanao. Angonindray aloha le invitation efa nizaraina dia teneny ny olona fa ny olona nge misaina e. Fantatry ny olona fa sahirana fa sairana zao. Dia hoy ako tsisy mihemitra zany. Isika tsy mba naman'izay mihemitra. Isika tsy mba naman'izay mihemitra. Dia zao hoy ako mantsy ny olona hoe eny ary zay zany fa dia tsisy nanao ny olona tonga tany an-trano dia niteneniko amin'ny madamako le izy. Fantatrareo madamako? Eny dia niteneniko tamin'ny madamako le izy. Zao amin'ny problème zao ny olana. Tena raharaha tamin'ny fotoana io le dadan'le madamako enjana be mihoatra no ny vavanareo vehivavy. Ary isaky ny mahita izy dia pohany amin'ny marito foana ny lohako. Ho hitako eto amin'ity raharaha ty ny tena adin-drangao izy. Ho hitako eto amin'ity raharaha ty zany hoe ny fianakaviana tsy mandoa anao. Ny rafozana ato miandry anao. Tsy moramora zany nareo manko resako an'izany dia memenareo. Fa zany ena tamin'izany lazaiko aminao fa tsy mahalala hoe aiza ny atsimo dia aiza ny avaratra. Dia zao zavatra nitranga. Hoy izy madamako, zao Andriamanitra ihany ny anteratsika. Ny olona afaka miala, ny olona afaka mandao, fa Andriamanitra tsy mamela antsika ho faparaka. Dia zao no ataontsika. Rovina ny metsena, zoma ny metsena. Alakamisy tsika anao alim-bavaka. Nanao alim-bavaka izay mivady. Ary teo ny tena nahitako ny hoe hay ty olona ity rehefa tena mangetaeta an'Andriamanitra tsy matory zany io.
ianareo le matory rehefa alimbavaka reny tsy manana olana. Fa raha tena manana olana nareo tsy matory zany io. Fa za tompoko nanomboka avy ny sakafo hariva zay no nivavaka nandoaditra. Maraina ihany ny andro fa tsy nikipy io masoko io. Etsena rehefa avy eo. Dia hoy izy ny rafozan-dahako, zareo avy any amin'ny madamako 7 lahy, sady efa 7 lahy izy ny tomobila mbola ny zareo. Ary avy ety amin'ny raha lehilahy izarery le atao raharahara-pitso. Dia hoy izy le rafozan-dahako, aiza daholo ny olona avy any aminareo, tsisy afaka zareo ah. Dia hoy izy, efa any aminao daholo zany ny vola. Eno ah, mbola ho any amin'ny kesy isika. Mbola andeha aka vola any amin'ny kesy isika. Tsy natahotra mihitsy ah. Ay ve, lasa zay tonga tao tsara lalàna. Dia satria fantatry le rafozako tsara ny vola ho ampiasaina. Dia hoy izy, fantany zany fa vola be zany no tsy maintsy ho any tanana. Dia hoy izy mantsy le fianakaviana andana arao izy. Dia hoy izy ako, tsy misy manaraka eo, zarery makany. Fantatro ve le antony? Tsy misy manaraka zany, zarery makany. Vola be nge no alaina ho any, so dia fa anao tsy mbola mahalala zange ny enjany eto amin'ny tanàna. Matahotra daholo ny mpangaro paosy rehetrarehetra tena Analakely. Tsy azo aronina paosy zao lehilahy zao. Ary fantatra daholo ny mpangaro paosy rehetrarehetra. No zany tsisy manaraka, za ihany makao. Oka zalahy fa tsy le doika fa aloha izy rery no any ah. Za rery nakany. Ohatrina le vola 3 alina tompoko ny volako tao. Rehefa tonga teo akanty vola ty tompoko. Dia hoy izy indray lehibe asa tao, tsy azonao alaina daholo io fa tsy maintsy misy 5 000 mijanona. Efa tsy raharahako tsony zay lazainy ihany, fa zay niteneny dia narahako. 7,4 alina zany no azoko alaina. Eny ary navoaka ny 7,4 alina. Rehefa tonga ao amin'izany caisse d'épargne zany vahoaka be ohatra antsika zao ah. Fa tamin'ny fotoana io ohatrany tsy nahita olona naray azy. Tsy haiko na efa fanina zany sa hoe ahoana zany. Dia araka izany feo eninareo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ity vola ity dia mahavita ny ilana azy rehetra. Andriamanitra tsy mamela ho afa-baraka. Nampidiriko tany am-paosy le vola 3 alina, 7,4 alina. Dia hoy izy ny fitsapana nataon'le rafozako amin'izay, efa nataoko lista anankiroa reto izy ka ny anareo ny vidiana voalohany. Voany atapik'andronao ndray ianao satria ny volany am-paosinao 7,4 alina. Fa tsy natahotra, fa mbola safoana hoe Andriamanitra tsy mamela ho afa-baraka. Za amin'ny ohatra ny vorokely mandenderana Analakely, tsy mahalala olona, tsy haiko na misy miaraba na tsisy, fa tsy mahalala olona, fa robot mandendeha. Zao ny vidin'ny anina, dia mamoaka vola, zao ny vidin'ny anina. Famerim-bola rehefa izy makasy, ty famerim-bolanao, ty famerim-bolanao, ty famerim-bolanao. Dia hoy izy, trondro ny vidinay farany, tapitra ny anareo, 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 tapitra ny anareo. Fa nitsapaiko mbola tsy lany 7,4 alina. Zany no Andriamanitra miaraka amintsika. Ary za tena teniko aminao, nizaniza manodina ny lohako, nizaniza itona, nizaniza milisaina. Azafady diso adresy ianao.
farany fahasoavana efa niraisiko tamin'Andriamanitra be dia be. Ary zay no mahatonga androany hitsodrano anao satria nanao fahagagana tamiko Andriamanitra dia inoko fa afaka manao fahagagana aminao ihany koa izy. Aleluia. Eo am-pitsangana antsika rehetra raiso ny poketranao dia tena amin'ny finoana lehibe mihitsy no anehoantsika azy eo anatren'Andriamanitra fa hivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mijoro eto anatren'ny fiangonana ho androany, mitsodrano ny fiangonana ary manonona fahagagana ho an'ny poketran'ny vehivavy rehetra ary ho an'ny tahiry ho an'ny lehilahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahina ho arabolana eny fiangonana, ho ambinao ane izy, ary fahagagana tsy takatry ny saina no ataonao amin'ny isam-batan'olona. Niza mino sy resy lahatra fa mahagaga ianao Andriamanitra ary mpiady mahery ianao dia ho tanteraka tokoa ane izany ho amin'ny fiainan'ny fiangonana. Raiso ny volanao, raiso ny poketranao, raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafy be ho an'ny Tompo. Haleluia. Samy mahazo ny toerantsika filazana alohan'ny afahantsika mamarana fotoana dia ny fiangonana Refi Analakely. Analakely sany ity? Ay, Androndrakely azafady. Ny fiangonana Refi Androndrakely dia mikarakara fotoam-bavaka lehibe ho an'ny tanora. Tsy akanavaka zay atao ny 27 ny volana May ho avy zao eto amin'ny Foibe sy ny sampana rehetra dia ny tanora fahazavana no tompona andraikitra ao anatin'izany. Koa dia asaina zany sika rehetra mba ho samy ho tonga amin'ny 27 ny volana May io amin'ny 2 ora tsy diso eto amin'ity toerana ity zany, fa isy fotoana lehibe zany zay nametrahan'izy ireo loha hevitra hoe ahoana ny hoavinao, inona no tokony ataonao, vitanao io, tianao Jesosy. Aleluia. Zay zany no filazana avy amin'ny tanora anetanana antsika rehetra amin'ny 27 ny volana May ho avy zao etsika lehibe ataon'ny tanora amin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ity toerana ity anasana antsika mianakavy izany. Fa izao tsika dia mbola hivavaka ho an'ny asa rehetra. Amen. Hivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra rehetra izay misy ny sampan'Androndrakely rehetrarehetra hatrany amin'ny faritany lavitra rehetra any hoe tsy mambavaka isy ny tanan'Andriamanitra, isy ny fiarovan'Andriamanitra. Iara hivavaka ho amin'izany avy hatrany aloha isika. Andriamanitra tondram-bavaka ny fiangonana sy ny sampana rehetra izay, mivavaka ihany koa an'ny mpanomponao, omenao hery sy tanjaka fahasalamana izy ireo, ny fahaiza-manao rehetra dia ataonao amin'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho tahinana ny fiangonana Refi manerana ny Madagasikara, eny hatrany ampitan-dranomasina, isy ny tanan'Andriamanitra mahery ene, izy ireny tsiray avy. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana ane ho amintsika rehetra, na miditra na mivoaka dia ho tahina ianao, ho ambinina ianao amin'izay rehetra ataonao, ho tahina ny biby fiomponao, ho tahina ny fambolena ataonao, ho tahina ny asa fivelomana ataonao, ny fahasalamanao rehetra dia ho amin'ny fitahina izany. Ny fanomponao dia ho tonga lehilahy mahery ianao, ny fanomponao dia ho tonga vehivavy mahery ianao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy ho langilangy mahery ho ampiasain'Andriamanitra ane ianao any amin'ny toerana rehetra izay misy ianao, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Izay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity, fitahin'ny Tompo amintsika rehetra, samy tahin'Andriamanitra tompoko.